investigationisme mada manandanja ny efitrano mahakasika ny fanaovana asa hafa na ny vadinasa toy izao ny hevitr'ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Alliance 92. Sino ataoko raha miasa fanjakana ianao zany ohatra manana vadinasa kely miinvestira kely ianao ohatra hoe manana projet anavarotra kely na ohatra izany fanampin'izay dia mba mifameno le izy amin'izay. Tsy manao asa koa ankoatra ny asako isan'andro, tsy manam-potoana anaovana an'izay kanefa kosa nefa mieritreritra hoe tokony manana vadinasa. Asa kely apara moa zany mampampianatra anahy tsy amin'ny fotoana rehetra ny mampianatra fa mifandimidimy dia mba amin'ny fotoana ohatra ny sabotsy mampianatra koro lahady hariva avy mivavaka mampianatra olon-dehibe mampianatra teny vahiny matetika ataoko mampianatra teny sinoa ohatra zany. Ianao tsy maintsy misafidy tsara le vadinasa ho ataonao fa manahirana koa ny mampiasa olona amin'izao. Nanao izao ohatra nanao taxi be ny vola miditra zany tena tsy maharaka amin'ny vola mivoaka. Ny réparation automobile moa le automobile zany tena exploité à fond an'le chauffeur sy receveur dia nefa anao tsy maharaka an'le izy mihitsy dia voaterina aloha ny safidy aloha ajanona le izy. Efa nanao vadinasa dia resaka rédacteur en ligne no nataoko satria ny karama moa hitanako ihany ny asakotany fiainana dia afahana miatrika ny ray volana. investigationisme mada manandanja ny efitrano